Aleloia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasa vamalala no ianana amintsika amin'izao fotoanany izao a. Dia faly indray ny tenako mifankahita aminao eto amin'ity androany ity a. Dia sady manonona fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy a izay voaniditra teto tamin'ity androany ity a. Tonga atao anatin'izao fandarana vavaka fiambena izay ranao amin'ny fandarana andramoka izao a. Ny Aki radio a, ny Aki media, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary a ny gropy a izay maharesy a izay miaraka amintsika tsirairay avy a anatin'izao fandarana izao a. Dia tonga soa ianao a fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy. Dia tonga indray ny fotoana izay rahantsika eto a ifampahery anatin'ny adiny iray sasany a. Dia matoky sy mino aho fa ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity. Ilana tsiny moa tamin'ny omaly a, efa niteny taminareo ihany moa za hoe tsy hisy nomaly a. Dia tsy nareo fampilazana intsony a satria tsy teto toerana izay tamin'ny omaly a, fa nisy ny fiarahamperapetraka tao aorianan'ny fahalasana'ny reninay a. Dia nanao fiarahana peraperaka kely ny fianakaviana ka tsy nisy ny fandarana omaly. Efa niteny ihany moa tamin'ny tsika niaraka farany teo a. Dia tahiny tompontsika rehetrarehetra tonga soa indray ianao a. Dia matoka fa ifampahery eto indray tsika adiny iray sasany ampy anananao hery a, ahafahanao miarika ny rapitsonao a, ahafahanao matory amin'ny fiadanam-po amin'ny mpilaminan-tsaina indray a amin'ny tiarinay ity vavaka fiambenana. Izy ity ny fandarana mety arahanao farany indrindra mialohan'ny andehananao atory raha mitovy lera aminay ianao a. Dia aza matahotra ianao fa tsy avelantsika verimaina zany fotoana laninao eto zany a. Mino fa fanamasina hikasika antsika tsirairay avy amin'izay toerana misy antsika dia mahereza dia mahatanjah. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia mirabana rehetrarehetra izay tafiditra teto a. Ranabavy aina niditra teto voalohany a, tahiny tompo manokany ranabavy aina, ranabavy Erika, ranabavy Elizabeta, Mami, Mampionina, Kadaka Malala, Verselina, Miray koa ngamba mino fa ambadibadika ao mijery. Ao ihany koa ry Berte Sava, Geneviève Randriamananjara, dia ao ihany koa Rodine Marie, Emela Vlitina, Sandola, Itody, Fintso, Soameva, Angela Io, Emela Vli, Soameva fanarabeko teo, Berta, Selina fanarabeko teo, Jonatana, ao ihany koa Felana Rakoto, Tojo Mikael, Tsiry Amboaramiel, Angela Io, Kotre Camarade Jesosy, Ando Andry, Tsiry Amboaramiel, Andonina Suzelle, tonga soa daholo. Ao ihany koa Amboaratsiky, Paomiazana Fitahina, mino fa efa ho avy ambadibadika ao koa Rodriguez a, izay vadiny Amboaratsika. Dia Koda Leoni, ao ihany koa Razana Monika, Becky Rolande, dia ao ihany koa i Yama, Rantanirina Marie Charline, Arabaina, nahazo tokantrano ny ankonana, efa narabaiko teto ngamba ndra tsy diso a. Dia arabaitsika izy fa nahazo tokantrano ny zanany a. Dia maharena tokantrano. Ao ihany koa Rolianisa, Mampionina, dia Rahalatojo, dia tahiny tompo isika tsirairay avy. Faly be zay mahita anareo a, manetatra amin'ny farany. Ihaino hiritsika, ihaino vavaksika, ihaino toriteny, ihaino famelabelarina ny toriteny. Dia vavaka ho an'ny firenena koa ka niaraka amintsika eto androany a. Ranabavitsika Sandola vavaka ho an'ny fanombohana metraka izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra. Dia itoriteny a ranabavitsika Selina ary vavaka ho an'ny firenena ranabavitsika Suzelle. Dia manasa anareo ary zay a, Olgaran'Orso, Elizabeth Rasoary Malala, tonga soa andao ary a hiditra avy hatrany a amin'ny vavaka isika ametraka izao fotoana izao a eo ampelantan'Andriamanitra satria ilaitsika ny mametraka izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra. Ka ampandrosotsika ranabavitsika Sandola, izy a no hivavaka amin'ny fanombohana. Tahiny tompo ary tsika dia mihaona antsika rehefa avy eo. Tahiny tompo a ranabavy Sandola, anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo antsika rehetrarehetra izay magnaraka sy mihaino ity vavaka fiambenana ity. Dia mbola iary vavaka antsika amin'izao fotoana izao. Ry Renay Malala zay tsara indrindra ao, misaotra anao zay satria mbola naharovanao sy ny tantananao nandritra ny tontolo andronay, nandritra ny herinandronay Jesosy io, natratraranay izao herinandro vaovao izao. Fantatray fa tsy irery zahay, fantatray fa ianao ny tantananay, natondra zahay tonga eto amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy io, misaotra fa nahy masonao fiarovanao anay Jesosy io. Ary amin'izao fotoana izao tondra ny fotoana izay andeha hainony ny teninao, teny masina avy aminao.
mamindrafo aminay tompo mamelany heloko ny rehetrarehetra reto ianao Jesosy ary reto mpanomponao izay tsangana amin'izao fotoana izao izay andeha hilaza izay sitraponao andeha hilaza ny fahatsaranao Jesosy mangataka ny fanahinao masina no hitendry ny lelany Jesosy mba ahafahany nampita izany afatra avy aminao izany ary izay rehetra mpihaino tompo mangataka ny fanahinao masina no handresy lahatra ny rehetrarehetra Jesosy ahafahany hankatoa ahafahany hanao izay sitraponao Jesosy amin'ny alalan'izany fanahinao masina no kasika ny fony rehetrarehetra Jesosy mba tena hoe hoanana fo hankatoa izay Jesosy amin'izay holazainao amin'izay mpitondrana izay mpanomponao izany Jesosy ary Jesosy malala ny mpanomponao izay hitondra ny vakoka firenena tompo mangataka ny fanahinao masina Jesosy tena hoe hiasa amin'izany firenena izany tsy ho diso anjara amin'ny alalan'izany vakoka izany firenena Jesosy ary Jesosy malala raha misy namana eo any ambadimbadika any te hihaino ity fandaharana ity no any kasika ny fony hanokotra ny lalana izay misakantsakany sy fahany mihaino izany mangataka ny tananao mahery izay tananao mavonjo ny kasika ny fony mba ho tonga eto Jesosy hihaino izay fampianarana avy aminao Jesosy malala ary ny connexion izay ampiasaina eo ny tompo rakofo ny ranomasina tsy hanana ny devoly fahefana anao no asandatra ny eto Jesosy malala amin'izao fotoana izao mangataka ny fanatrehanao Jesosy no hanatrika ny rehetrarehetra mitoka ny tranony izay misy eo amin'izao fotoana izao mba tsy hoisy diso njara izay Jesosy amin'izay lazainao ampitondrana amin'ny mpanomponao Jesosy petraka eo am-pelatananao izany vakoka izany mitenena Jesosy malala fa vonona ihainanao izay mpanomponao misaotra Jesosy misaotra anao fanahy masina halleluja amen halleluja isaorantsika an'Andriamanitra izany vavaka izay nentiny anabavintsika teo izay anabavintsika $100 any Koweity no nitondrantsika tanatin'ny vavaka fanomboana tamin'ity androany ity dia tahiny tompo ary isika tsirairay avy hitody rahonosy fanarabeko teo Côte Léonie Verselina Marie Gilda Rasoelina Larissa tonga soa daholo isika tsirairay avy dia mareta hatramin'ny farany daholo milohan'ny hidiretsika amin'ny tenin'Andriamanitra ary dia andolotsika hihaino hira anankiray atolotra mpitiavanantsika ty hira anankiray ity dia raiso takany hoe indretsika hanao départ vaovao isika amin'ity androany ity mankasitraka raha nabavy $100 fa mamy ny vavaka izay nataonao dia tahiny tompony ianao amin'ny asa n'Andriamanitra izay ataonao irikaraka fanilo zavatra manana tonga soa daholo isika tsirairay avy fahombiazana fitahina ihany koa efa io dia fity akiradio io koa fity miaraka amintsika efa fity akiradio moa zao fa tsy akimedy atsony dia kantiny fity mihitsy io amin'izao fotoana izao nory malala seheno mamy tahiny Jesosy daholo isika tsirairay avy ndao reto antsika tirity ampitiavana be aorianan'izay tsika miditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay teny anabavintsika Selina ndao ary tahiny tompo ary orgaranoroso ihany koa arabaiko eto tahiny tompontsika tsirairay avy mino finaritra azy halleluja
Alleloia. Azonao tomboka androany zany fiainana zany raha mbola tsy anatin'izany fiainana zany anao fiainana feno fiadanam-po a. Alleloia. Afaka tomboka androany zany. Raha isan'ny fanapa-kevitra fa mampisy fiadanam-po a ao am' Jesosy ry havana malala. De aza mangatakara-pitso fa atombohy androany a rehefa tonga amin'ny famangin'Andriamanitra ianao fa mila Jesosy a ny fiainanao. Za ry havana malala matetika be mihitsy aho amin'ny fiainako amin'ny fiarahamonina zay lalovako a, eo amin'ny olona zay mifanerasera amiko de miresaka amin'ny olona io a na mahita ny olona io de zao foana zavatra tseky Jesosy a tena mila anao fiainan'ity olona ty. Tena jerenao ny fiainan'olona de zavatra ray ihany ninona seho an'le olona eo de misy zavatra tsapanao hoe Jesosy a misy zavatra tsy ampy ny fiainana, mila anao io olona io. Raha izy Jesosy a ho tompo mpamonjy ny fiainanao a de ho lavorary a ny fiainanao a de ho feno fiadanana ianao a dia ny titran'ilay hira ino moa titran'izy teo fiainam-baovao angamba izy zay mampino na matadidiny titran'izy teo fa ny ato de nalefako fotsiny fa tsy tadidiko le hirany a raha matadidy mampino na titran'le hira de mba soraty amin'ny ankizy eo a mila Jesosy ny fiainanao mila Jesosy ny fiainantsika. Raha ohatra tsika tiatsika zany hoe aritra mbola hanam-pifaliana am'izao fiainana zao, ianao hoe mieritreritra hoe revana hoe mbola misy fifaliana eto am'ty zao tontolo zao ty, tsy misy eto raha tsisy Jesosy a. Horohorontany, ady, tondra-drano, hafanambe, korontana isan-karazany, vonon'olona, sotomina foana ny saintsika fa raha tsika ty andafy de mahita fa mitombo ny isan'ny mitombo zao ny fifamonoana tampotampoka raim-pianakaviana mamono ny vadiny, mamono ny zanany, tsy de misy fiainana intsony tsy de misy fifaliana intsony fa ny atonga an'io mbola hisy fifaliana, ny atonga an'io mbola hafinaritra ary za de miteny aminao fiainam-baovao a fiainam-baovao ny titran'le hira. Izy moa raha le mpihira teo tsy tadidiko intsony teneniko rehefa avy eo. Ry havana malala za te teny aminao fa mikorotana ninona mikorotana eto, ninona amin'ny zavatra mikorotana eto, za teny aminao mijoro vavolombelona aminao fa za hitanao io a mahafinaritra ny fiainako, tena mamy ny fiainako satria nahoana tsy le zao tontolo zao no mamy, tsisy mamy ateraky ty zao tontolo zao ty intsony fa vokatry ny fiarahako amin'Andriamanitra de mahatsapa fiainana mahafinaritra. Ary za tsy mandainga tsy metsara vela tsy miteny aminao mahafinaritra ny fiainako, milamina ny fiainako anaty fiadanam-po. Ny olana mety tonga, ny ady mety misy fa Jesosy tsy mampiala ny Jesosy ao anatiko reny a, ary Jesosy tsy miala ao anatin'ireny a, ary ao anatin'ireny mihitsy ny porofony miaraka aminao izy de omeny anao zany goany fiainana. Raha misy olona eto androany tsy mahita goany zany miainy zany intsony, tsy nivakinina be dia be ny solution anao, tsy faniriana ho faty amina zavatra sy ny sisa fa raha izy Jesosy fa ho hitanao fa hiverina ny tsiron'io fiainanao io, hiverina ho tsapanao hoe mamy ny miaina. De miarahaba amin'Andriamanitra arak'izany izany hoe manomboka eto a de atombohy fiainam-baovao, fiainam-baovao, afaka manomboka fiainam-baovao ianao, mety zany hoe tara be mbola tsy tara ianao, mbola omen'Andriamanitra fotoana hifaliana ianao, omen'Andriamanitra fotoana hierikaraka zay mihitsy jerevao aloha zay mpihira zay ary saotra ny erika. Alleloia. Zany olona manana an Jesosy zany tsy olona tokony ho fatin'ny tension na tratrany tsy fantatro intsony depression na tsy fantatro fa zay mitranga eo a de mitranga. Azo atao mampiroro sy mampangovotra anao ny zavatra mitranga eto am'ty zao tontolo zao ty fa zavatra tadidio a eo am-pelantanan'ny Andriamanitra ao ny zavatra rehetra ary ianao de eo am-pelantanan'ny Andriamanitra ao. Za ry havana malala tsy matahotra ninino eto zany a, teneniko anao zany horohorontany
possible mihitsy raha misy rorotany tsy fantatry hoe firy amin'ny maro-pandrefesana Richter ka ato amin'ity trano ity na hirodana daholo ny trano ao azoko antoka fa mba tsy hirodana tahaka ny trano Rabazanky ity trano itoerako ity. Taty aminay raha nabavitody tsy raha nabavy aina tamin'ny week-end teo de zay nabavitody ka eto aminay ny tranonay eto amina tournant be zay de mieritreritako hoe raha eto aminay eto rehefa ohatra hoe misy tomobily mandeha mafy be ohatra avy any tsy tafavily de to de ato anaty tokantranonay ato na misy camion misy verglas ohatra de tena tonga de tena malamalala de mitsotsotsotso de tafiditra ato amin'ity trano ity de tsy mila dinihana akory zany de hita hoe tena marina mitombony zany fa zao no teko tamin'ny anabavitody raha mbola zay aloha mipetraka ato raha mbola zay mipetraka ato tsy possible mihitsy tsisy an'izany fa na misy camion tapaka frein na inona avilin'ny tanan'Andriamanitra iny na tsy ataony tapaka amin'ny frein iny fa misy olony ato halleloia matory tsara amin'ny alina misy fotoana reo maheno tôbily mandeha mafy be misy olona mandeha mafy be aty aminay manana tôbily matanjaka de mandeha mafy be ao foana moto ohatra zany fa tsy mbola nidobodoboka tamin'izany ny fonay tsy hoe ilay trano no mafy fa ny Andriamanitray mafy be mihitsy mahare za tahiny tompo ndahoalintsika hitrapatra any amin'ny tenin'Andriamanitra tena vavintsika Selina ianao manana fifaliana halleloia tena manana fifaliana ianao ny olan'izany tena teneniko anao mihitsy fa tsy ny alahelo sy ianao le kivy sy ny sisy io tsy mahavany iny fa ianao tonga de mahay mifaly eo amin'i Jesosy mihitsy iny misy ny atonga an'Andriamanitra hoe alamitsika ty olana ity fa tsy misy olana mahajanona eo analon'Andriamanitra mahereza matanjah tahiny Jesosy entotentsika de aveotsika hiaraka eto ao anatin'ny famelabelalana fa hiditra atsehatra aloha ranabavitsika Selina am'izao fotoana zao izy no hitondrazika tenin'Andriamanitra ko dia mino finaritra ary isika rehetrarehetra de mahareta hatramin'ny farany raha misy mbola tsy narabaiko teo de arabaiko misy alika masika koa ery aminay ry raha latozy ndraiky alan'le alika masika tsy lanin'izany koa aloha raha mbola akaty aminay koa halleloia Geneviève efa narabaiko teo efa narabaiko bakay tahiny tompo de izay koa mbola tsy narabaiko taminareo reo kadaka efa narabaiko de tahiny tompo daholo ary tsika rehetrarehetra nory malala seheno tahiny Jesosy ndao ary lasaritsika toriteny irahantsika amin'ny anabavitsika Selina eto Frantsa tahiny tompo ranabavy Selina anao ny fitenenana tahiny tompo sika rehetra tahiny tompo pastera de ampifaliana indray rehefa malala no entiko amakiko ny tenin'Andriamanitra ho antsika ary misy matoka fandray izany ny tenin'Andriamanitra izany isika ary amadibadika izany ao anatintsika ka andray izany ampitiavana sy anamasitena no ny toriteny ataontsika ary ho atomboko atsika ny toriteny hitantsika ao amin'ny Exodosy toko 7:15 5 sy 9 toko 7:15 ao amin'ny Exodosy 5 sy 9 atomboka atsika amin'ny soramandry ny vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy ny nitobian'ny zanak'Israely tao an'efitry ny Sinai sy ny fanekehana nataon'Andriamanitra taminy. Ko ankehitriny raha hihaino ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa ho ainy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa hay ny tany rehetra dia ho fanjakan'ny mpisorona sy ho firenena masina ho ay ianareo. Ireo teny ireo no lazaina tamin'ny zanak'Israely ary i Mosesy no irak'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Zava-malana raha milaza izany Andriamanitra dia afatra tamin'ny zanak'Israely tany am-piandohana izany ary mandrakizay dia tsy ho faty ny tenin'Andriamanitra
ary tsy mety maty tokoa izany fa tokony ho raisintsika zanak'olombelona mandrakizay amin'ny fiainantsika. Ka aoka isika ry hava-malala handray izany tenin'Andriamanitra izany. Raha mihaino ny feoko tokoa ianareo izy, ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo. Fa ahy ny tany rehetra dia ho fanjakana mpisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Izany ry hava-malala ny afatry ny Jehovah Andriamanitsika. Reharehan'Andriamanitra isika raha manaiky azy sy mandray azy ao anatintsika. Satria ankehitriny dia hita maso izany ary ny tsirairay dia mahatsapa izany. Eny fa na dia ny lohan'olona manao izany haratsiana izany ka fantany ny ataony, fantany fa tsy zavatra araky ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra ataony, nefa dia minia manao zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Ka andray ohatra amin'ny vavaka ataontsika. Manao ny vavaka ho an'ny firenena ny mpanompon'Andriamanitra isan'andro. Nefa mametram-panontaniana indraindray hoe moa ve araky ny fahitan'Andriamanitra antsika, isika dia mandray, manompo sy mandray ny teniny ary mampiasa izany teniny izany ao anatintsika ka manamasina ny tenantsika. Raha tsy ao anatin'izany ny tsirairay ry hava-malala dia sarotra amin'Andriamanitra ny irehareha amin'ny fananany antsika. Satria tsy olona mendrika eo anatrehany isika amin'izay fotoana izay, ary tsy hanavitra ny firenentsika izy satria ny tanjon'Andriamanitra dia ny fahafahantsika rehetra mandray ny fanahy masina ao anatintsika sy ny fihainoana ny teniny fanatanterana ny didy aman-draikitra izay araky ny sitrapony no tiany Jehovah Andriamanitra ho tanterahantsika zanak'olombelona. Eto dia manararaotra fa 2 andro lasa dia nisy miteny tamiko hoe ankehitriny izy dia betsaka ny mpanompon'Andriamanitra milaza manasitrana ny marary, manao fahagagana, nefa hozy izy rehefa mody iny marary iny sitrana eo anatrehany fa rehefa avy eo mody iny marary iny dia maty. Dia tsy hitako izay dikany hozy izy. Dia hoy zaho hoe sao dia kosa ho ny marary tsy mandray ny fanahy masina izay tokony hipetraka ao aminy. Ny fanahy masina ry hava-malala dia tokony samy handray izany fanahy masina izany isika tsirairay avy. Satria raha ao anatin'ny firenena iray ny olon-drehetra, ny ankabeazan'ny olona tsy mandray ny fanahy masina dia tsy ho voavonjy velively ny firenena. Eny fa ny ratsambatanao izay mpanao tsinotsinona an'Andriamanitra, fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra nefa dia tsy tanterahanao dia tsy hipetraka ao anatinao ny fanahy masina. Ny fanahy masina tsy ho sitrana ianao ary ho faty mandrakizay. Ny mpanompon'Andriamanitra, ny adidin'ny mpanompon'Andriamanitra dia mivavaka ho anao, mivavaka ho an'ny firenena. Nefa kosa ny sambatan'olona tsirairay avy dia tokony samy handray izany fanahy masina avy amin'Andriamanitra izany, avy amin'ny Jesosy Kristy izany, tsarovy fa i Andriamanitra dia nandefa antsika, i Jehovah Andriamanitra nandefa an Jesosy Kristy nanao fanadiovana ho antsika amin'ny alalan'ny ranomasina mahery avy amin'ny Jesosy Kristy no fantsina tamin'ny hazo fijaliana. Dia voafafa ny fahotantsika raha te handray ny fanahy masina ianao
dia raisinao ny fananao an Jesosy Kristy namafa ny fahotanao dia ho tonga olo-masina ianao manamasina tena alaviro ny asany ratsy rehetra, ny zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, ary raha tsy mbola mpamaky ny afatr'Andriamanitra ianao raha tsy mahalala izany mihitsy dia mamaky ity baiboly ity fa ato ny torolalana an'Andriamanitra sy ny afatrany rehetra hatram-piandohana ka mandrakizay. Dia hitantsika eto ry hava-malala fa ny zanak'olombelona ankehitriny indrindra ao amin'ny firenentsika dia maro ny zavatra tsapako tsy mendrika ataon'ny zanak'olombelona. Amin'ny fomba ahoana no anavotan'Andriamanitra antsika amin'izao arety mandringana sy loza maro samihafa mandalo amin'izao fiainantsika izao. Andao raha atsika amaky ny 19 Exodosy any toko 13 Exodosy any dia azafady dia hitantsika ao amin'ny 1:10 Exodosy 13:1-10. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: raha maka ny isan'ny zanak'Israely araky ny fandaminana azy ianao dia samy andoha avitry ny ainy avy ho an'i Jehova ny isan'olona. Raha alamina izy mba tsy hisy arety mandringana andro azy raha alamina izy. Amen. Izany dia ny nandoavana ny vola avitra. Izany ry hava-malala dia ianao izay mahatsapa fa feno fahotana dia manaova avitry ny tenanao ianao manaova fanatitra ho an'Andriamanitra, manaova voady ho an'Andriamanitra ary mireketa ao anatin'ny fanahy masina ianao fa ho voavonjy ary ho avelan'Andriamanitra ny fahotana izay rehetra vitanao. Misy matoky ary hava-malala fa anao hiezaka ianao araky ny izay vitanao sy araky ny sitraponao amin'ny tenanao sy isika tsirairay avy ao anatin'ny firenena isany avy samy hiova andray ny fanahy masina dia ho voavonjy isika fa ao anatin'ny Espito ny manjoantsika zanak'olombelona ankehitriny dia raiso ry hava-malala ny didin'Andriamanitra, raiso ny fitiavan'Andriamanitra antsika izay fanahin'Andriamanitra tsara indrindra ary ahitantsika faharatantsaina sy fahendrena ao anatin'izany ka tsy hanana taojavatra na hanompotompo roa isika ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra fa dia izy Jehova Andriamanitsika irery ihany no tompontsika mandrakizay ary Andriamanitsika mandrakizay mpandidy manapaka ary mamarana ny fiainantsika zanak'olombelona. Mifikira amin'Andriamanitra fa Andriamanitra Jehova dia be fitiavana ary be famindram-po. Ampidiro ao anatinao ny fanahy masina ary andresy mandrakariva anao amin'izany fitiavanao an'Andriamanitra izany. Tsy misy afa-tsy izy irery ihany no mampandresy anao amin'ny asa rehetra sy amin'izay fikasanao rehetra ary hanavitra ny sitraponao ety an-tany. Izany no afatra avy amin'Andriamanitra ry hava-malala dia raiso ary miova ianao ankehitriny, miova ao anatinao miala amin'ny fomba ratsy rehetra ary ao anatin'izany dia ny fiadanana no hitanao raha manatanteraka ny anjakantsakany sy andavany amin'izany sitrak'Andriamanitra izany ianao. Dia voninahitra tokoa ny an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana no azontsika avy amin'izy Tompo. Aleluia. Amen.
Alleloia, soratsika an'Andriamanitra izany teny mamy a nentina anabavintsika Selina izay avy eto a Frantsa izay. De Andriamanitra anie hamaly fitianao a amin'izany tenin'Andriamanitra zay nentinao teto zany a. De zay manokana de misaotra anao satria fantatra fa tsy moramora ny manao toriteny a, nefany a ny anjaranao a de vitanao na de eo aza ny adidy aman'andraikitra renim-pianakaviana de isaoran'Andriamanitra fa vitanao soamatsara ny adidinao a sy ny anjaranao. Ka de tahiny tompo a ranavavy Selina de Andriamanitra manankiray pasoavana ane a tena hoe hamaly fitianao a ary de mitsotra anao ihany koa tongava amin'ny ambony indrindra de ho ampiasain'Andriamanitra foana anie ianao a amin'ny fotoana rehetra mbola iainanao a eto amin'ity a tany a iainantsika ity. Ka de mahereza matanja fa Jehova ombanao. Raha misy mbola tsy narabaiko a nefa tokony efa nareo daholo ihany ny teo a de isaoran'Andriamanitra. Ao ihany koa ry iza koa mbola tsy narabaiko teo a Roly efa narabaiko a Nicolas Andrela mbola tsy narabaiko tahiny Jesosy a de zay ihany ngambany. Ankoatran'izay any ambony mety tsy hitako a Jasika Patitsy ihany koa io koa fa tonga izy a tahiny tompo a de mahereza mahatanja. Eny ary sotrareo koa mankasitraka azy satria nareo mankasitraka anazy io a de mampitombo azy a mampandrisika azy mbola anao bebe kokoa foana amin'ny asan'Andriamanitra ihany koa izay ataony. Ka de tahiny tompo a isika tsirairay avy de mahereza hatrany hatrany. Ranabavy Selina izay nitory ny Exodosy a toko 7 de ny vakiny ny andinin'ny 5 fa za kosa manky ny andininy manontolo a zany hoe ny andinin'ny voalohany a hatramin'ny andininy 9 ho vakiko a amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramamy de nitobian'ny zanak'Israely a tao an'efitry Sinay sy ny fanekena nataon'Andriamanitra taminy. Mahafinaritra zany anaovan'Andriamanitra fanekena zany. Alleloia. Mahafinaritra zany hoe misy Andriamanitra manao fanekena aminao. Raha mbola olombelona manao fanekena amintsika mahafinaritra be menao an'iny amin'ny voalohany rehefa izy miteny eo fa mety miara lasa aminazy miala eo ihany koa ny fanantenanao ny ahatanteraka an'izany a fanekena zay nataony zany. Mino fa samy efa nanome fanekena olona daholo tsika no sady mety efa samy a nomen'olona fanekena nanaovan'olona fanekena. Tsy laza fotsiny hoe impinanao lettre d'engagement zao ianao tamin'ny fiainanao fa tsy de misy voatazony reny a fa eto a Andriamanitra rehefa manao fanekena de mitana ny teny nomena izy. Alleloia. Andriamanitra rehefa miteny zavatra aminao hoe eny de eny iny. Indrindray ny lalana nahatongavanao amin'iny eny iny ohatrany hoe tsy fa eny iny. Andriamanitra efa nanaiky hoe eny. Andriamanitra rehefa manao fiteny fanekena hoe ho tantaniko ianao de ho tantaniny ianao. Mety mieritreritra tsy mahatsapa-tanana mitantana fa tadidio fa Andriamanitra efa nanao fanekena fa hitantana anao de io lalana lalovanao io fitantanan'Andriamanitra anao. Alleloia. Mahereza mahafinaritra zany anaovan'Andriamanitra fanekena ary androantsika mba hangataka amin'Andriamanitra mba hanaovany fanekena ary io tsy hatahorana mihitsy hoe tsy ho tazomy ny fanekena fa ny faneken'Andriamanitra io faneken'Andriamanitra io voatazona fa miankina amintsika ny hatazonany azy. Zany hoe miankina aty amintsika. Azelisila Zanatsotonia misy fita mamavalitina reo ry vonitra teo fanindro azavin-dramanana de tahiny tomponareo. Alleloia. Ka zao ary ny fanekena zay nataon'Andriamanitra ary amin'ny fotoana mahatsara azy mihitsy nanaovany fanekena teto. Vakiko ny ten'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo tamin'ny volana fahatelo taorian'ny ialany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta de tamin'izany andro zany no nahatongavany tao amin'ny efitry Sinay. Ovian'Andriamanitra nanao fanekena
tamin'ny volana fahatelo tao aorianan'ny elany zanak'Andriamanitra zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta. Tsy mbola tany Egypta aloha, tsy voavatany voatafitany ranomasina mena ihany koa fa 3 volana taty aoriana. Za manokana dia resy lahatra fa eo daholo tsika ireo. Rehefa tsika le entina mbavaka voalohany iny raha mandinika ianao ny ankabetsahany ekena hoe mahita valombavaka tsika vao manomboka manaton'Andriamanitra dia renao mihitsy hoe misy valombavaka izany. Ny Andrianabavy Somea zao vao nangata-bavaka indray mandeha voalohany ny alin'iny dia tonga ny valombavaka. Halleloia, io izy io vavolombelona. Fa iny tsy mbola iny le fanekena ataon'Andriamanitra hitantsika fotsiny hoe zange misy e, zange miasa e, zange mihaino e. Fa mbola tsy iny le fanekena, mbola navoaka ny aloha nataony hitany zanak'Israely ny ranomasina ny sokatra. Tsy mbola iny ny fanekena fa iny asa. Halleloia. Nangetaheta tsy nisy rano dia nahita rano zany efa hitany zanak'Israely tao aorian'ny rano daholo mantsy. Monimonina izy fa tsisy rano dia nataon'Andriamanitra nahita rano dia tsy nahita rano dia tsy nahita sakafo dia nisy foana ireny nentin'Andriamanitra nampahitana. Eny fa na dia hatramin'ny mana aza hitany zanak'Israely efa avy nahita mana zany. Halleloia. Zao tiana tafita soa Justine Lova tahiny Jesosy Preta Maria ireo mbola tsy narabaiko teo. Halleloia. Zany hoe nataon'Andriamanitra aloha mahita zavatra be dehibe tsika ahafahany maninona, ahafahantsika maninona, ahafahantsika mijanona eo aminy. Ianao nge tsy nijanona teto raha hitanao zao mihitsy tsy ninona nitranga teo amin'ny fiainanao. Raha ianao vao eto dia hitanao reo olona miresadresaka rehetrarehetra hitanao efa miresaka ohatrany eo rehefa mpianakavy ireo olona rehetrarehetra ireo na dia ray amin'ireo ary tsy mbola nisy ka tsy natsapa herin'Andriamanitra na dia en ligne ary tsika eto natsapa misy valombavaka. Mety nisy olana dia tena reo hoe mety misy aminareo mbola tsy voavatanteraka ny olana fa efa tsapanareo aloha miasa Andriamanitra kosa dia io nareo eo. Halleloia. Mety misy aminareo mbola tsy naovan'Andriamanitra fanekena fa mbola nomeny fotsiny aloha atsoy dia hovaliko ianao mbola Jeremia 7:7 aloha atsoy fotsiny aloha za fa mbola ampisehoako fotsiny aloha ianao. Atao mahita ny tsirony aloha ianao. Atao mahita aloha ianao hoe way toa ohatry ny valy nafinaritra zao nisy anabavy maly nentintsika mbavaka teto zany olo zany ndray alarobia fa ohatra tsy mbola nentina mbavaka tamin'le larobia ka fa nisy fotoana izy nangataka hoe za mba tianana tokantrano efa mandroso ny taonako mitaitaina mantsy nareo vehivavy efa mandrosondroso zay ny taona hoe sao dia tsy hahita vady tsony. Halleloia. Dina zavatra antrany dia nentina mbavaka tao izy tsofa mampitonina rano tao izy delivrena mihitsy ny fanahy mampitsatoka fa misy fanahy ratsy mahatonga anareo vehivavy na anareo lehilahy efa lehibe ireo tsy mety mahita vady fa eo dia rava zay eo dia rava efa akaiky hivady dia rava fanahy mampitsatoka ireny nao fanahy manambady fa nahafinaritra isaorana an'Andriamanitra. Tonga ny mesazy tamin'ny tena ity. Halleloia. Nisy olona tena voninahitra vady azy ary ao amin'ilay tediaviny mihitsy ao amin'ilay nihiriny mihitsy le olona koa ao amin'ilay nihiriny mihitsy. Ianao ohatry hoe tsisy maky io misy olona efa mitady olona ohatranao mihitsy fa vavaka sisa ny ilainao. Tsodrandro. Halleloia. Zany rehetra zany moa ataontsika daholo zany hitanareo amin'ny 28-29 zany hoe amin'ny tapabolan'ny omaly sy ny vakomaly dia hifady ihany na 2 andro tsika. Nareo tsy mety mahita vady, tsy mety mahita vola, tsy mety mahita fahasalamana, tsy mety mahita fiadanana, tsy mety mahita ahitsika. Halleloia. Ho ampiariarian'Andriamanitra aminao fa Andriamanitra manan-karem-pahasoavana izy. Ka teto ny zanak'Israely dia mbola tsy naovana fanekena aloha talohan'io fa nampisehoana fotsiny hoe halleloia. Dia ianao zany aza mionona amin'ny ianao mahazo valombavaka io fa misy zavatra mbola mihoatra lavitra tian'Andriamanitra omenanao.
rehefa atao anatin'ny olana tamin'izany 5 taona latsaka lasa zao zavatra nitranga 3 volana angarangidina zay marsy zay nomboka nivavaka zay etoka ampahirezanao foana ianao zakivy hoe herinandro zay nivavaka atao tsisy valiny any izy anytena hoe tsisy valiny ianao mbola mijoro ohatrin'io io olana tokony nandravanao tanatin'ny ray mpimaso io efa herinandro anao zao tsy ravana io donc zany izy miteny hoe tsy niasa Andriamanitra fa Andriamanitra amin'ny fotoana fotsiny ny dossier anao ny anaranao amin'ny fotoana fotsiny io togy amin'Andriamanitra ny momba anao de feo an-tanany aloha iny ny ratsy noho io fiainanao io tsy misy tsony tadidio zay halleloia fa raha ratsy noho ny zavatra rehetra ratsy tokony tonga efa stopé daholo efa mifono vy anao zao fa teo amin'ny 3 volana teo volana mars zay nomboka vavaka avril me juin tena 3 volana angarangidina mafy ny ady fa le ady mafy misy any ny valim-bavaka miona amin'ny tompotrosy ianao tsy vola hitanao indraindray vola menazy fa famindrapo avy aminy kasian'olona tampoka kasian'Andriamanitra tampoka izy valim-bavaka daholo zany olona tokony masika be lasa mitena hoe andana aloha moa dia faraviana nefa le izy valim-bavaka ake zany fa reny le mbola rano sy ny sisa fa 3 volana tamin'ny volana fahatelo taorina ny lany zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta de tamin'izany andro any natongava ny tao anefitry Sinay fa maninona nentina any anefitra anaovana fanekena ve de hoentina any anefitra eny ry havana eo amin'ilay tany efitra lay loasa izy mantsy sy tany efitra hoe tena hoe efitra fa loasa izy io iza moa zany Sinay zany de matetika voalaza ao amin'ny baiboly ny tendrombohitra Sinay ty mantsy afangaron'ny mpitoroteny matetika fa hazavaiko eto androany ny tendrombohitra Sinay de tsy izy akory fa tendrombohitra anankiray amin'ireo tendrombohitra mitomandavana ao amin'ny atao hoe tendrombohitra Horeba amen Horeba zany ilay toerana nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy voalohany indrindra ilay nisy roy memy ohatrany hoe manana an'le misy an'le tendrombohitra mitomandavana be reny zany tsika any tendrombohitra mitomandavana be deaibe de ao anatin'io fotsiny ao anatin'ireo tendrombohitra be deaibe reo misy tendrombohitra anankiray izay anisan'ny avo indrindra de i Sinay zany ary ny tany manodidina an'io de ny efitry Sinay iza moa Sinay de le toerana anankiray malaza fa misy tendrombohitra misy an'Andriamanitra ilay iakaran'ny Mosesy rehefa resaka amin'Andriamanitra ilay niakarana sy nifadinianana 700 andro sy 700 alina de mbola miverena fandroana 700 andro sy 700 alina rehefa novakiny tena tanany nazerany tamin'ny tany ireo vaty fisaka nisy ny lalàna tamin'izany fa nisy valim-bavaka raha mamaky atenin'Rodina zao hoe tsisy vola valim-bavaka azo ny teo hoe ninazy mbola tsisy valy ny vavaka raha mahatry sika ny andry azy de tsy maintsy tonga foana fa mila tsikivy akezaka fa ny tena marina efa nahazo valim-bavaka efa ela be Rodina teto efa nahazo valim-bavaka fa azavao tsara fa raha jerena amin'io zare nena mbola tsy nisy valim-bavaka mihitsy fa de mahatry sika fa efa nahatry efa firy ianao zay teto efa valim-bavaka be deaibe ny azonao teto fa itsina kely le zavatra soratany takaneny anabavitaony azo nisy valim-bavaka zay azo teto tonga nomaly passeport halleloia zany zao valim-bavaka daholo zany halleloia Clara Lova Voanson tahin Jesosy ranabavy Clara halleloia de iza moa Sinay eo zany le tendrombohitra nisy fanatrehan'Andriamanitra netiny teo aloha rehefa avy nitoby tao revidima de netiny teo amin'ny efitry Sinay am'izay teo amin'ny toerana akaiky anazy amen mety tany efitra ny fahitanao ny misy anao io fa eo nanaovan'Andriamanitra anao fanekena halleloia amen andiny fatelo ary Mosesy niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy Jehova teo an-tendrombohitra ka nanao hoe izao nolazainao ny taranak'i Jakobo sy ambaranao amin'ny zanak'Israely niakatra Mosesy zany haka hafatra
andriamanitra raha teo nanana afatra ary ny olona ray ny zanak'Israely tsy tonga fotsiny amin'ny toerana anankiray misy zavatra ataon'andriamanitra ianao io a halleloia misaotra rodinina misaotra anao efa nahitsinao le izy de makasitraka tsika misy olona sindrana maky de gaga ny olona voahitsy izy misaotra anao ianao io tsy tonga fotsiny eo amin'ny toerana anankiray io ianao io tsy tonga fotsiny meno an'ity fandarany ity halleloia fa misy afatra omen'andriamanitra anao misy afatra tian'andriamanitra ampitondraina amin'ny Mosesy ary ndeha atao hoe mba zahako ny Mosesy eto androany hiteny aminao vaovao mafaly hiteny aminao teny soa mafaly ary hiteny aminao filazantsara hiteny zavatra tsara de fanekena mahafinaritra fanekena tsara andiny faefatra zao ny ten'andriamanitra ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary napakanisako anareo ho aty amiko halleloia amen hoy ten'andriamanitra hoe ianareo efa nahita zany hoe ozy andriamanitra efa nataoko hitanareo tsy nahafenopeniko andriamanitra efa manao zavatra ny fiainantsika azon'andriamanitra atao ngery avany natory ny Egyptiana tany am'izay teny azy tany de tsy ny fotsony de maty fa reny rehetraretreny nataon'andriamanitra hitan'ny maso ny zanak'Israely ary voalazan-ten'andriamanitra foana fa namafisin'andriamanitra ny fony Farao ina ny antony satria tian'andriamanitra ho tonga hatrany amin'ny loza fahafolo fa raha loza ray ny hitan'ny zanak'Israely tsy ampy ampiorina ny finoany le fanamafisan'andriamanitra ny fony Farao zany tsy hoe tsy fitiavany ny zanak'Israely fa fitiavany ahitany ny zanak'Israely tahaka ny ahoana ny efaran'ireo ary mavita mitana teny anankifiry Andriamanitra iavana nataon'andriamanitra hitan'ny zanak'Israely nataoko hitanareo efa nahita nataoko tamin'ny zanak'Israely tamin'ny nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary napakanisako anareo aty amiko elatra voromahery reraka ny zanak'Israely mbola niatrika an'ireo fotoana rehetrrehetra nampisehon'andriamanitra ny heriny tamin'ny Farao niaritra ange ny zanak'Israely tany ambadika tany ny loza ty mandeha ny karavasy ary mbola mandeha ihany nefa ny andriamanitra naninona nampamafy ny fony Farao sitrak'andriamanitra ve nijalian'ny zanak'Israely tary tsia fa andriamanitra nitsinjo ny zanak'Israely mba hinono ny zanak'Israely azy raha indray mandeha fotsiny nisy fahagagana to izy ny hoe mba vitany iny mba tsara vitany tsika tamin'iny fa nataon'andriamanitra nisy ny loza folo no teneniny ny loza folo de nitanteraha nentin'andriamanitra mpisehona ny zanak'Israely fa andriamanitra de mitana ny teny nomeny andriamanitra tsy olombelona ka andainga zay teneniny de tsy maintsy tanteraka satria izy de andriamanitry ny eny de andriamanitry ny amainina halleloia ianareo izy efa nahita zany nataoko hitanareo mihitsy ianao nge efa nahita ataon'andriamanitra hitanao mihitsy nge le varimavaka tsy afenopeniny mangataka ianao zao za andriamanitra tena hitanao fa tsy mahita vady iniariny vady hitany masonao za andriamanitra tena za andriamanitra avitanatra fijona vavolombelona ny misy fita za de nazo valimbavaka azoko tsy nahitan'le olona atorako tsony amin'ny alina sady matory tsara tsy mila fanafody fampatoriana tsony misaotra Jesosy anabavy misy fita izy moa no nitendry izy de tantaraiko le izy ianareo koa zay misy an'izany de mety soa anay de délivrena anareo izy rehefa matory amin'ny alina de manofo mahita olona mainty be tsy hitany ny endriny fa miteny aminazy fotsiny hoe avia aty amiko aty de manolo tanana ohatr' zao nareo efa sendra mahita an'ireny amin'ny alina de misy fanaratsy amin'ny endriny be dia be miteny nareo andao anaraka ana aza mena azy ny tananareo anatin'ny toromasonareo any iny atao efa nafafatesana tadio zay de ny délivrena moa izy de matory tsara izy zao raha misy an'izany de afaka miantso anay de délivrena ianao fa ianao tsy tokony voafatitra ny fanaratsy zany fijona vavolombelona ny nataony fa andriamanitra rehefa manafaka anao de ohatran'izany mihitsy
nisy fanaratsy anao amin'ny alina tsy matory fa matahotra de atao hita mihitsy hitanao mihitsy io fa tsy nisy ianao zany misy fito zao a de tokony ianao zao matsapa zany ianao tokony tsy ianao tso zany zao ny olona hoe manana ia hoe amaly vavaka fiandramatra sa tsy amany satria efa nataony hitanao nataony hitanao mivaingana ny valim-bavaka zao ianao matory tsy mila fampatoriana anao de matory alleloia izy matsy mbola etsika bavaka fa mbola misy kely misy tsy fa misy mila fampatoriana izy fa matoro araka ny teniny zany fa tsisy atahorana ny aminao tsisy atahorana ny aminareo efa ampirantahan'Andriamanitra ny fiainareo tsy mbola nareo ny olona voalohany hitana isitrana teo ary zay tsy matahotra mahita olona misy aretina ary zay tsy matahotra mitondram-bavaka na inona karazana aretina alleloia rehefa nivory ny fianakaviana maly izay misaotra anareo misaotra anareo hatrany zay tonga nydodododo nifampahita amin'ny fianakaviana rehefa mivory eo moa de manao masika daholo ny olona de kofakofa-tanana de zay reo tsy manao masika maneritery ny fiainanay reny rivotra nomen'ny rainay anay rivotra nomen'ny Andriamanitra anay tsy fefeniny tsy hofofoanay mihitsy zay mila miaina tsara ny any aminaty magasin sy ny sisany ary avy nefa tsy fidiny satria sao de mandola amandy fa raha mbola azonay atao iny masika iny tsy mitsy iny miaro anay iny ny miaro anay de ny rahan'i Jesosy mikorina ty anatinay halleloia soa mevako efa tsy mihinam-panafody tsony nefa nihinam-panafody hatramin'izay halleloia fa za miteny amin'ilay olona ahoana matahotra sao de misy aretina sa tsy fa raha tsy matahotra de manao bakely za aloha tsy matahotra ho ahy zany olona misy covid na misy variant rehefa tiako fihinana tiako roany zany na tiako raisiko ny tanany zany taoko bakely tsy olany zany reny tsy mba mandaitra ty amintsika reny tsika amin'ny fony vy halleloia inona moa revan'izany olona tao hoe tahian'Andriamanitra zany kristiana aloha de nilatsaka tanteraka hoe nataony covid tena nilatsaka daholo mihitsy finoany kristianina kristianina ianao mato anao Jesosy mikorina atao anatinao ny rahan'i Jesosy de mafoka de de tsy samy mandrenizaniza tsy samy ena halleloia nenena misy an'ireny ary nyfamihana aminay tonga de sitrana halleloia zay tsy tratran'ireny tazominay hatramin'ny farany eforo taona angambo zao herintaona sy tapany mahery zao nisy siny zany aretiny zany mbola teneniko any tsy miova ny teny atao fandarinandramaka zao tsy matahotra na mbola vary ao misy arivo ara midikody eto amin'ity tany ity zay tsy matahotra an'ireny halleloia tsy matahotra an'ireny fa mahery lavitra ny mombanay fa tiako tenenina anao de zao ataoko hitanareo izy izy nataon'Andriamanitra hitany zanak'izy aloha ny fomba rehetrarehetra anaporofona fa momba azy tsy manana rano aizanao mitavy raha vato lampy kapohana de mivoaka rano nefa te tsisy rano de voaka ny rano nataon'Andriamanitra hitanao reny mba hanananao toky fa mahery Andriamanitra tsisy hoaniny ianao latsaka avy any an-danitra to de tonga de mana vitana tsara lavitra tsisy idirany amin'ny nataon'ny olona farak'izay mahay mahandro eto amin'ity zao tontolo zao io zao rana bavintsika amboary tsiry amboaramelona misy olona voany aretina teo akaikiny misy izy nasena nanao testa nataony testa ny testa sady négatif izy ny tsy malamy misy koa mantsy testa négatif fa izy maty ny aretina any le olona fa tsika eto ry havana aza ampidiny tsika zany ezaka tsy ampidina ny valeran'izany hoe anarana kristianina zany hoe voaro tsy raha nanovan'Andriamanitra amin'ny devoly ny asan'ny devoly te hamono antsika isan'andro de aretina kely io raha ny tsy arovan'Andriamanitra tsika zany mahatonga re tsy atao vaksinay efa nateon'ny Andriamanitra teo ambony azo fijaliana vaksiny contre ny rehetrarehetra halleloia efa nahitinareo izy izy de nataoko tamin'ny Egyptiana natondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary napakanisako anareo aty amiko
tsy tonga teo amin'Andriamanitra ny zanak'Israely raha tsy mena elatra tahaka ny vomeraka ny tenkony hoe Andriamanitra nampamafy ny fony farao tamin'ny loza anankifolo mbola nisy fotoana ela be fa tatsy ny zanak'Israely tsy niherin'ny tena ntsony ke havana malaly tsy niherin'ny tena ntsony no nafahany mbola nandeha na de nanana hery natongavana treo amin'ny sy heripo fitatenana ngeravana zany hoe ataon'Andriamanitra hoe zany hoe ianao eto misy ranomasina mena farao sy ny miaramila manenjika vaoriana ny ranomasina eto tsy mbola fantatra hoe isokatra tsisy nafantatra mihitsy hoe isokatra ingeravana malala elatra voromahery ingeravana nomen'Andriamanitra zanak'Israely tsy hoe elatra nanodinana any fa toepo ny blinden'Andriamanitra mihitsy aloha fa raha fon'olona normal zany de maty ny AVC teo ranomasina ry farao vita reny ngeravana te Andriamanitra manome elatra atsika mivomena manome hery tsy takatry ny saina ahoana nazakanao an'io adinao io fa manenao tsy mbola mipika kely foana ny trina hatramin'ny androany misy olana nan'olona vola 2 millions ty de misy zavatra nykidy manino 1 million hitako tsy le nyangeravana efa ohatrinona nytrosy fa taiza nazokery tsy hoe za belo na de belo ary fa be orina ihany ko fa tsy maninona zany fa tsy zaka nyty androko ty le ady le olana tena resy fa natonga nambola nijorotrao Andriamanitra namena elatry ny voromahery tsy elatra ny dinako ihany fa saina nazakako an'izany zaka ho ale izy zaka za mahafantatra olona aty andafy reo vazaha reo mora mialatsiny fa misy vazaha menao atsika fa mora zareo mora zavatra kely de mora fa tsika tena mazaky tsika misaoran'Andriamanitra no nahazaka an'izay alleloia elatra voromahery ngereny zany hoe ninona ady teo tsisy nanombiana any tsika io zao normal tsara io tsy hoe mipika sa ahoana fahitanao zao de efa misy lasa kely tsy lasa inona ny tsy efa nandalo teo fa Andriamanitra nanome antsika elatry ny voromahery nanana hery natongavana avy atreo amin'ny ranomasina mena fitatenana ho azany ahoantsika rehefa tamin'ny nanan'olona trosa meo volako raha pitsy mivalo ny fotoana zava-tsy meno ataony volako ato de makany ampolisitsika amin'ny sivy vomena an'le polisy fotsiny de efa miaraka am'izay anatin'ny fonao to de otrany tsy maharenina zany finandraisana to polisy zay fotsiny ny avalonao fa honaresaka eo toery dady polisy ataotra fa Andriamanitra nanome hery rehefa manantona azy fotsiny ao de omeny hery am'izay ianao azakanao andreo ka nomeny hery ny zanak'Israely natongavany zanak'Israely eo amin'ny toerana io tian'Andriamanitra tenenina eo natongavany zanak'Israely de nomeko hery ianareo elatra voeka napahaka anesako anareo aty amiko aiza eo amin'ny hevitry Sinay eo akaiky ny tendrombohitra Sinay zay misy fanatrehan'Andriamanitra ianao io elatra voromahery natongavanao tonga am'izao ara-panahinao tonga eo anatrehan'Andriamanitra mahatonga anao ara-panahy ohatrin'io mahatonga anao tonga eo ohatrin'io tsy herinao na tanjakao fa Andriamanitra nanome anao hery ny voromahery elatry ny voromahery mahatonga anao tonga eto androany olona hafa teo amin'ny toeranao lasa nandeha nivary lava olona hafa teo amin'ny toeranao lasa nandeha nanompo sampy amin'ny tantarabe misy olona ngeravana lany aiky amin'ny fivavahany satria tsy niditra lalina de ina ny ataony lasa izy mandeha anao manompo sampy am'izay iny eritrereto fa misy fiarovana bebe ianao raha mandeha manompo sampy mety misy valim-bavaka tsy hoe valim-bavaka mety misy solution aingana be tonga eo aminao fa tady teo fa fampitehana mihoatra lavitra ny ao ambadika iny fa mandrasan'Andriamanitra nareo sisy hitany masonareo tondrako anareo entin'Andriamanitra tenenana zany hoe efa niporofoky taminao fa za eto miaraka aminao malahelo Andriamanitra mahita atsika mbola mitaitaina nefa porofony fa izy miaraka amintsika le mitaitaina azo atao fa ny manary fonina tsy azo atao alleloia manana droit atahotra ianao satria olombelona Jesosy azariavana mba natahotra teo Getsemane fa ny tsy azonao atao de ny manary ny finoana ka mieritreritra fa tsy mombanao Andriamanitra mombanao andiny fa dimy ko ankehitriny zany hoe taoriny anampisehoana anao an'izany zavatra rehetrarehetra zany zany de tonga am'le tena izy tsika
tery volana ty ariana zao ny ten'andriamanitra koa ankehitriny raha ian'ny feoko tokoa ianao ka hitandrina ny fanekeko hitanao ny faneken'andriamanitra omeny ny teny fikasana na fotsiny fa ny atonga nino tanteraka dia ianao mahay mitazona an'iny tazomy ny teny fikasana teo tanteraka eo aminao ny fomba fahanao mitazona an'iny dia ny fianonao an'iny fireketanao an'iny ao am-po dia ny fitandremanao an'iny halleloia hoy ny ten'andriamanitra ankehitriny raha ian'ny feoko tokoa ianao ka hitandrina ny fanekeko hitandrina ny vavolombeloko hitandrina ny didiko hitandrina ny teniko zany hoe reny rehetrarehetra reny mbola fanokafam-bavony reny maty antoka ho anareo raha hoe mivavaka kely dia mahazo an'ilay vanim-bavaka dia miala tsisy dikany zany reto tsy ohatrany hoe niditra amina mariazy fianakanina ianao a dia mbola voalita le oliva kely oliva tsondroma kely amin'ny cure-dent reny naninao lasa ianao nandeha mivoaka be dia be kely io loatra zany riavana malala e andeha mariazy dia misy an'lay cocktail kely eo amin'ny voalohany mbola tsy mihitsy cocktail hoa makale an'io dia nitegitraiky dia oliva kely ray no anao dia jerijery olona dia lasa nitsoka avy anao hoe nahazo ny zavatra rehetra ianao be zany dao ny akabetsahan'ny olona mivavaka kely vao mahazo valim-bavaka tsy hita reny fa reny a nentin'andriamanitra nanapofona anao fa misy mariazy tokoa ao dia hoano aloha ny oliva kely sotroy aloha ny jus atreo ny cocktail fa mbola ho avy ny tena izy telo volana ty ariana zao ny ten'andriamanitra za anao fanekena misy fanekena ataoko aminao raha ohatra tianao hitoy io tsy vitany mitoy fa hita mihoatra lavitra noho io ianao dia hoy ny ten'andriamanitra ko ankehitriny raha ian'ny feoko tokoa ianao ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianao fa any tany rehetra dia ho fanjakan'ny mpisorona sy ho firenena masina ho any areo ireo tendreo ny lazao any zanak'Israely halleloia zany hoe zao le zavatra rehetrarehetra reny a ambonambony reny io fitahiana rehetrarehetra raisitsika io tahiny tompo ianao dia mahazo tôbila tsara be tahiny tompo ianao dia mavita trano tahiny tompo ianao dia nahazo passeport tahiny tompo ianao dia afaka fanadina tahiny tompo ianao dia reny rehetrarehetra reny reny rehetrarehetra reny a reny rehetrarehetra reny a mbola fanokafam-bavony reny ny zavatra tena ngeza be indrindra andrasantsika amin'Andriamanitra halleloia dia ny fiainana mandrakizay eto an-tany ianao possible ianao androany manana raha-pitso ianao tsy manana fa ianao zanak'Andriamanitra foana halleloia ianao za metrisa mihitsy rehefa manam-bola ianao dia velona Jesosy fa rehefa tsy manam-bola ianao dia maty Jesosy na hoe rehefa manam-bola ianao dia tena misy Andriamanitra manara-maso sy mitana ao rehefa tsy manam-bola ianao dia adinony tsy maritra fa rendridritreny a ampahany fanokafam-bavony fa raha ohatra tsika miendro halleloia dia ho raisin'Andriamanitra mihitsiny natao rakitra dia fandraisantsika azy hoe fanatitra marina ihany no zay mandeha andao anao rakitra rakitra impiry rakitra indroa rakitra intelo andeha anao rakitra dia ampitaitsika eo amin'ny fanatitra dia marina ihany aloha zay Jesosy dia teo amin'ny fitoerany teo amin'ny toerana fanatazan-drakitra Jesosy any amin'ny marika any kitsika kely aloha zany marika na Luka toko 1:20 hoy ny ten'Andriamanitra Luka toko 1:20 ny soramandry hoe dia raha Jesosy ilay mpatondra tena nandatsaka fanantsika kely Jesosy nanompo ny masony ka nahita mpanankarena nandatsa drakitra io le rakitra io fanatitra nandatsa drakitra tao amin'ny fandatsahan-drakitra ary nahita mpitondra tena nalelo anankiray izy nandatsaka farantsakely roa teo izy dia hoy izy lazaiko aminareo tokoa fipitondra tena malelo nandatsaka be noho izy rehetra
rehetra dia nameny abe amin'ny fananany tamin'ny nandatsahany tao ami'rakitra fa izy kosa tamin'ny fahantrany no nandatsahany fiveroma rehetra izay nananany irakitra io zany a de fanatitra zany hoe raha tenen'ny ten'andriamanitra zany hoe ho rakitra soa amy ohatra no firenena rehetra reo de ho fanatitra ho atolotra an'andriamanitra ary ny fanatitra tsara indrindra tian'andriamanitra de tsika ihany fanatitra velona ho an'andriamanitra rakitra ihany koa de tsinona kory a fa zavatra tehirizina horaiketina voarakitra voatahiry alleloia rakitry ny ela ozy tsika rakibolana ozy izy tsika any hoe voatahiry eo daholo ny obolana sy ny fiteny rehetrarehetra ny voambolana hoy ny ten'andriamanitra hoe raha ian'ny feo ka mitandrina ny fanekeko de ho rakitra soa mihoatra aloha ny firenena rehetra zany hoe eo amiko mihitsy eo amiko tehirizina eo amiko atao rakitra ho raiketina ho tehirizina ho zavatsarobidy satria ny fanatitra de zavatra sarobidy fa ratsakely volamena nataon'ny olona ho zavatsarobidy ho fanatitra ho sarobidy ho tehirizina eo amin'andriamanitra raha miaino zany zavatra voatahiry eo an-tanan'andriamanitra zany ravana tsy anjaza zany zavatra voatahiry eo amin'andriamanitra zany ravana malala zavatra zany sambatra zany zavatra zany hoe voatahiry ao amin'andriamanitra tsy misy fanaka ratsy ao amin'andriamanitra tsy misy zavatra ratsy fa ianao zany raha mitandrina tsara izay nasen'andriamanitra tandremanao de ho rakitra soa zany hoe ianao io mihoatra noho ny firenena rehetra ozy izy ianao io zany ho avahana atao miavaka de ho atoko ho apetraka eo amin'andriamanitra misy farantsakely very any amin'ny Luka toko 10:20 Luka toko 10:20 Luka toko 10:20 ay fanoarana any amin'ny odry very sy farantsakely very ary zay zanakatatra any andiny favalo ary iza moa vehivavy manana farantsakely folo ka very ny anankiray no tsy mampirehatra jiro ka mamfatrano sy mitady fatratra nimana ko hitany ary raha hitany iny de mamory vehivavy sakaizany sy ny namana izy ka manao hoe avy ara mifaly amiko efa hitako ny farantsakely zay very azako aminareo fa misy fifaniana toy zany anjelin'andriamanitra ampanotarazany be ity farantsa ity de zao tsy farantsa tsotra io jerinao tsara i farantsa io ve raha ohatra de ataotsika ohatra mihitsy ohatra zany zahako a manana 10 € de 1 € pièce na 1 € anankifolo de tsika zao mieritreritra hoe vola hoe 10 € io de raisinao fotsiny hoe very zany ny anankiray de mbola manana 9 € zaho de ohatra zany hoe tena tsy fokarina mihitsy le izy a de nataoko ny rehetra de hitako ihany le 1 € fa rehefa hitako le 1 € de natsoko ny olona rehetrarehetra iaranao fety amiko tsy hoe ny olona naseko mipef zahako no mi-invité olona zany hoe hividy jus a hividy sakafo a hividinina tamin'ny alalan'inona ary tamin'ny alalan'ny vola fa azo antoka fa tsy le vola iny ko ino nanaovana fety io no anton'ilay fety zany hoe reto farantsa folo reto tsy vola ohatry ny vola isan'andro satria za very avana very 1 € de mbola nanana 9 € de hita le 1 € de atsoko taon'ilay nareo de ndao hividy jus de ohatrina le jus 6 € ohatra de ina zany de davako le 1 € azo zareo le zavatra tiako terenina ohatrohatr'izay le zavatra tiako atongavana zavatra tiako terenina de zao reo farantsa folo reo a farantsa miavaka reo farantsa miavaka ohatriny tsika zao manana le tsangan'olona to izy malala tsangan'olona le vita amin'ny volafotsy ngeza be reny ataonay collet reny taloha ataonay pendentif reny taloha
tsangan'olona fa tsy le tsangan'olona le vitanako zavatra invitekolona fa iny efa voatahiry ao amiko iny sarobidy ao amiko iny mety tsy afaka asiana kory areo ohatrinona ny valerana iny valerana ohatrinny iny ny fa ny zavatra fantany anaovany fety be mety satria hitany alleloia zay vola lany teo tsy problème zany zany hoe le farantsakiny iny mbola mihoatra no zay vola rehetrarehetra teo ko natsondolo ny namana teteny aminao ahako fa iny fanoarana iny a ny tedavina traizatraiza le farantsakely de rehefa hita de teo am'le olona ihany naveriny tao anaty boatin-drakitra sy ny sisa fa ianao io alleloia no tediavina tao anatin'ny maro ianao ningain'andriamanitra daholo ty zao tontolo zao ty ity korotana zao tontolo izao ity mba nitediavana anao fa rehefa hita ianao a de io tsika eto miara-manompo an'andriamanitra alleloia fa possible nefany farantsakely ray ivery a possible vola very ihany le zanakadala rehefa miverina tao am'rainy possible iny mbola lasa fandroany any tsy fantatsika ny toy any tantara satria iny a efa tsy de nisy fitiavana ny rainy fa ny fitiavam-bola ny tao aminy possible zany farantsakely anankiray raha very ka hita fa possible mbola very fa ny zavatra mitrangy eto raha hitandrina tsara ny fanekeko anraozy de ho rakitra soa oa mihoatra no firenetra tonga de sady hita ianao teto tonga de atokana ianao aiza moa misy an'andriamanitra andriamanitra ny an-danitra riavana malala ao ambadiky ny faneketsika hitandrina ny faneken'andriamanitra akatony tenin'andriamanitra de tsy no ny aminy fitahina izay iainantsika eto fotsiny fa io efa ataon'andriamanitra fiainana ho anao ianao aza matahotra zany fa ny ten'andriamanitra ke de milaza nefany fa zay tahin'andriamanitra de voatany mandrakizay ianao aza metritra zany hoe ametrahan-tany isaky ny telovolana ianao mba ho tahin'andriamanitra fa ianao rehefa tsofina rano indray mandeha anao de voatahan'andriamanitra am'izay rehetra alehanao ianao de io mandritra ny fiainanao ianao voataha foana za zao teneniko anao mandra-pialako etan-tany za voataha foana halleloia mandra-pianandra-pahavon'i jesosy ny any taranako de tahin'andriamanitra foana jerenao eo ange na tsy etotsony ary sanatria rehefa anyarina any reo taranako reo de taranak'olona tahin'andriamanitra reo halleloia za ty ngeravana na tsy miliardera fa za tahin'andriamanitra fa tena teneniko anao zany tena tahin'andriamanitra de tena ny olona raha zao marary tsisy pasy sanditera de aona ny ataony amy hopitaly ina ny ampatahotra anay an'izany zay nge tahin'andriamanitra hopitaly zany tsy nidirana efatra amin'ny oviny zany kina ny ataonanay an'izany tahin'andriamanitra halleloia ka ny fiainatsika eto a tsy hoe mitandrina zay faneken'andriamanitra tsika mba ho tahina mba hanambola mba hanana katikatira mba hanana trano be tsy zany fa ianao rehefa tsofin'andriamanitra rano rehefa tahin'andriamanitra ianao de ny androm-piainanao tahin'andriamanitra ianao fa ny tanjon'andriamanitra eto tsy ny eto ihany fa raha manao zay tiany ianao mitandrina ny fanekena ianao de ho rakitra soa ho rakitra soa mihoatra noho ny firene rehetra ho eo aminy halleloia de ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho anareo ho ny tenin'andriamanitra fanjakam-pisorona ny firenena masina zany a de anarana ny etsona ny taranakilevy izay zanaky jakoba fahatelo a zanany tam'lea ireo levita ireo taranakilevy a ny atao hoe levita ny taranakilevy reo de le nosoran'andriamanitra manokana mba ho mpanao asa fisoronana de ny taranakilevy a ny levita ny tsy nanana anjara tany a tao Israely fa ny ataondreo maraina hariva de misoro manao asa fisoronana
moderan'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, manao ny asa fanompoana, manao ny asa fisoroana. Reo tsy mba nanana anjara tany tao amin'ny Israely, fa reo teo amin'Andriamanitra nanomboka teto tany hatrany an-danitra. Adidin'Andriamanitra reo, tsy nanana anjara tany reo fa adidin'Andriamanitra. Nisy foantsika fa nitory an'izany teny zany, ray sabata rehefa tetinareo fa elaela. Ho fanjakam-pisorona dia ho firenena masina ho ahy ianareo. Ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ahatonga anao tsy ho tahian'Andriamanitra ihany, fa dia tena tahian'Andriamanitra tokoa aloha. Ka raha Jesosy ny ianao ve ny ray mpianakaviana dia mba manao ny zavatra mety aminao ve ny zanakao, dia tsy mba ho avenao cadeau, tsy mba ho velominao, tsy mba ho karakarainao ry havana malalaka, fa mihoatra lavitra noho izany. Ataovy ny sitrapon'Andriamanitra, ao atokan'Andriamanitra ho firenena masina fanjakam-pisorona ianao, ary tadidio ty teniko ty fa ianao ho tehirizin'Andriamanitra ho ino ty izy ty, ho rakitra soa dia ho entiny any amin'izay misy azy, dia ho fanjakam-pisorona dia ho firenena masina. Ao an-danitra ao dia antsoina hoe fanjakam-pisorona sy firenena masina ny Levita izay nideran'Andriamanitra. Ianao io dia hanampy isa anatevin-daharana n'izany ao an-danitra ao. Aza mieritreritra hoe zahay tany didin'Andriamanitra mba hiarovanao ny fiainanao sy tsaratsara ny fiainanao eto tany ao anatin'izay, fa mihoatra lavitra n'izany eritreritr'Andriamanitra. Ary izany fanekena izany tian'Andriamanitra atao aminao androany. Fa raha androany ianao manapa-kevitra za Andriamanitra, ianao nge ravina mangatabavaka e, mety be nge za zao tena mahavarina mihitsy tamin'ny tatoato, tena be dia be mihitsy ny olona manao demande d'amis tamiko. Tsy fantatry ahoana ary, ahoana daholo reto olona reto, zay tsy sary moa dia efa tsy ekeko, fa ny misy sary koa ekeko ihany, fa efa nisy ny esoriko sady zao. Izy olona mpivarotra vehivavy, tena le mpanao dia asoriko, zaho moa mahafantatra hoe inona moa ny tanjonao, fa rehefa misy sary ianao dia efa ekeko, fa rehefa hitako hoe tsy mitovy ny tanjona dia efa aleo tsy manao ami. Fa zavatra tiako teninao dia zao, tokony ekeko fa indraindray ozy ianao hoe tena ohatran'ny mafy be zany, fa tsy mafy zany. Ny devolo no mampitondra an'izay tsy zakantsika sy mafy, fa Andriamanitra, ny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika dia hahatonga antsika ho tonga eny amin'ny tanjon'Andriamanitra dia tsotra foana, tsy miova, fa ny mba hahatonga antsika ho eny aminy, mba hahatonga antsika ho tafaray aminy mandrakizay. Ary na rehefa mosesika napaka ny loholony vaoaka dia nalahany teo anatrehany ireo rehetra ireo izay nandiny Jehovah, dia namaly indray ny redo, nandiny fahavalo dia namaly indray ny redona ny olona rehetra ka hoe izay rehetra nolazain'i Jehovah dia ho ataonay. Halleloia. Ary dia reto mosesy tany amin'i Jehovah koa izany tenin'ny olona izany. Ahoana tenin'ny olona? Vao nahen'ny olona hoe ho atao fanjakam-pisorona firenena masina ianareo, ho rakitra soa anahy, teo tena nangatahana ny olona rehetra dia niarany teny hoe izay rehetra ataon'i Jehovah, rehetra nolazain'i Jehovah dia ho ataonay. Ahoana ny fanapahan-kevitra ao androany? Fa ny olona rehetra aloha tamin'izany naheno nitondrana n'izany teny izany, dia tena naharesy lahatra ny olona izany teny izany, ndry isika reto ve, isika tsinitsiny reto ve dia ho firenena masina, ho fanjakam-pisorona, ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra raha mba nampangetaheta-nao izany. Halleloia. Hoe ianao io avahan'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny firenena rehetra, hoe ianao io olona izay mety eritreretina ho tsinitsiny tsika rehetrarehetra, fa ho atokan'Andriamanitra ho rakitra soa anazy, ary ho sorana ho fanjakam-pisorona sy firenena masina. Nataon'ny olona tamin'izany samy nanangatana teniteny hoe izay teny rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay. Ny fanapahan-kevitra ao androany no tsy fantatro inona ny fanapahan-kevitra ataonao, fa raha izaho manokana, izany no mahatonga anahy mbola eto. Izaho ry havana mba te ho rakitra soa an'Andriamanitra ny an-danitra any, izaho ry havana malala mba te hoe ho fanjakam-pisorona firenena masina, izany no mba faniriako. Any mahatonga anahy hitanao eto, tsy hoe ny hotahian'Andriamanitra ihany, fa ny mahatonga anahy eto mba ho hamasinina, mba ho tonga fanatitra ho azy, mba ho firenena masina, ho fanjakam-pisorona, ho rakitra soa azy. Ataovy mampangetaheta anao zany, aza mijanona amin'ilay eto an-tany eto. Ny eto ianao efa ho tahian'Andriamanitra foana ianao. Raha mbola Andriamanitra koa ny Andriamanitra tsonao sy tomponao, dia ianao fiainanao tsy maintsy ho tahian'Andriamanitra. Fa ilay ao aoriana, ianao ho raisina ho fanjakam-pisorona firenena masina, ianao ho atao rakitra soa eo anoloan'Andriamanitra mandrakizay, izany no tena faniriantsika.
isika anatin'ity ty samy angataka hoe amasino a tompo a fa za teo fanatitra ho anao amasino mba ho rakitra soa ho anao raha misy amintsika eto mbola anatin'ny fiainan'izao tontolo zao tsy mahasoa anao io tsy misy fifaliano anatin'io teo an'ny ala fa za teteny aminao atao am' jesosy ny tena fiainana ary raha androany ianao manapa-kevitra ny fiainanao ho tahiny eto tany fa ianao ho rakitra soa ianao any an-danitra ho velona mandrakizay ianao satria andriamanitra velona mandrakizay ary mila mahita anao le rakitra soa azy mandrakizay ho tahin'andriamanitra ne ianao ry fanjakam-pisorona ary firenena masina voatokana ho an'i Jehovah ianao mangatantsika anatin'ny tery amasino tompo fa za teo fanatitra ho anao maireza taontsika ndraindra ivavatsika orinan'izany Alleluia. Vesika miaraka ihany amasino ao amasino ny tenanao manomboka androany a fa tian'andriamanitra ho atokany ianao Jesosy Kristy tompo noarinao mba ho fanatitra ho anao ao nampisinao a tompo mba ho fanatitra ho anao koa indro ateriko androany ny fiainako ny fisiko mba ho fanatitra ho anao amafisiko indray androany ny fanekeko anao ny fandraisako anao Jesosy mba ho tompo ho mpamonjy ho mpanjakako mpanavitra ny tenako manokana ho anao mandrakizay amasino teneno amasino tompo
afaka mangataka an'izany ianao androany hoe amasino a Jesosy a amasino a fanahy masina mba ho fanatitra velona ho anao Andriamanitra amasino a tompo a mba homendrika anao tokoa halleloia fa tiana veravana zany hoe rakitra voatahiry eo amin'Andriamanitra ianao io isan'andro ianao hitan'Andriamanitra isan'andro ianao eo anoloan'Andriamanitra rakitra soa halleloia maka mangataka ianao androany ary io koa nefa ravana tsy mijanona amin'ny fangatahana fotsiny fa ianao mihitsy koa no mila miezaka androany manao antsoavantsika rehetrarehetra tianao ny sady tahin'Andriamanitra ianao a no voavonjy ianao a elohany tsy fahamasinana rehetra ry havana malala elohany tsy fahamasinana ary za mino fa fantatrao ny atao hoe tsy fahamasinana sy ny fahamasinana taloha ianao ranabavy misy miteny ianao nga lasa masera dia fantatrao tsara ny olona rehefa mitenan'izany masery zany ny atao olona mpivavaka mifantatritsika taloha dia fa fantatrao zany ry havana fa maninona ny olona rehefa mitenanao an'izany fantatry ny olona tsisy olona ampianarina zany iny zany atao hoe fahamasinana fa ny olona ny tsy te hafantatra an'izany fa ianao aza mody tsy te hafantatra an'izany fa tena ny hoe fantatro Andriamanitra fa masina ianao ary mila manamasy tena ihany koa elao ry havana zay tsy sitrapon'Andriamanitra na ny endrika ivelana na ny endrika anatiny ate ampahiry anao androany halleloia vitanao ny miala amin'ny tsy fahamasina rehetrarehetra mamatotra anao io ranabavy sy rahalahy raha anao afaka miteny hoe Andriamanitro esory amiko zay rehetra tsy sitraky ny fonao ny zavatra fikirin'ny olona ry havana manakana an'Andriamanitra tsy ahita azy a manakana nazy tsy ahitan'Andriamanitra fa androany za miteny amintsika rehetrarehetra androany fantaro fa mba manana programa amin'ny fiainanao Andriamanitra dia ny atonga anao ho rakitra soa halleloia fanjakam-pisorona firenena masina raha anao zay rehetra teneniny ianao dia ho ataony rakitra soa fanjakam-pisorona firenena masina ianao anao ny fanapa-kevitra androany afaka ozy ianao hoe mijanona eo amin'ilay oliva indray mihinana araka ny teniko taminao tanaty toroteny teo ihany a na ozy ianao hoe aza Andriamanitra hiditra amin'ny fanasambe a Jehovahandriamanitra dia hihinanano matavy a Jehovahandriamanitra ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ry havana malala dia mahatafita eo amin'ny fiainana mahatafita eo amin'ny fiainana fa tena teneniko anao zany anananao fiadanana ananao fifaliana ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra manasanao androany manana safidy ianao amin'izao fotoana izao na ozy ianao hoe ampy an'Andriamanitra ilay zavatra efa nataotaonao kely teo amin'ny fiainako reny fa za tsy afaka hiditra lalina amin'izany Andriamanitra tsy manerina izany izy afaka miteny koa nefa ianao androany hoe Andriamanitro zay rehetra ataonao zay teneninao dia ho ataonay tahaka an'ireto olona be dia be niarany reto natao amin'ny zanak'Israely za koa ry havana miara ami'retona amin'ireo olona ireo dia miteny hoe zay nasenao ataonay Andriamanitra dia ho ataonay satria mba tianay zany hoe zay fiainanay izao fanjakam-pisorona dia ho firenena masina rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra eo anatrehan'Andriamanitra dia mba hiavaka ireto malagasy kely Andriamanitra dia mba hisolo tenanay aminao an-danitra ao ho fanjakam-pisorona sady ho firenena masina misaotra raha io vavakantsika amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy tamin'ity fotoana androany ity misaotra anao tamin'ireto mpanomponao rehetra zay tonga misaotra tamin'ireto mpanomponao rehetra zay tonga teto Jehovahandriamanitra misaotra ny amin'ny fitiavanao fa tsy tanteraka izao fotoana izao Jehovahandriamanitra raha tsy noho ny fahasoavanao rery ihany ankehitriny Jehovahandriamanitra dia misaotra anao ny amin'ny fahatanterahany fotoana misaotra Jehovahandriamanitra satria raha tsy teto ianao dia tsisy nina tanteraka teto misaotra ny amin'ny connexion misaotra ny amin'reto mpanomponao zay tonga teto androany Jehovahandriamanitra ho tsarovana manokana ny fahatongavan'ireto olona reto teto
dia ianao hamaly soa azy ireo. Jereo Jehovah-Andriamanitra fa mila anao ny fiainan'izy ireo. Mba hatonga rakitra soanao. Ianao ny fanainao masina ndresy lahatra ny olona izay tsy mety manao ny sitraponao fa ny olona dia tsy mety manao ny sitraponao. Fantatry ny olona ny zavatra tianao, fantatry ny olona ny tokony atao fa tsy mety ataon'ny olona. Jehovah-Andriamanitra raha olombelona ny andresy lahatra eto dia tsy ho vitanay izany. Fa ianao kosa Jehovah-Andriamanitra niraka ny fanainao masina dia rehefa nampandresy lahatra ny tsirairay avy izay mbola tsy tapa-kevitra amin'izao akaiky fiavianao zao Jesosy dia aza velanao misy na dia iray aminay aza tsy ho vidinao rakitra soa fa ho faritanao firenena masina sy fanjakam-pisorona avokoa izay tsirairay avy reto hanao ny asa fanomponanao hatrahany an-danitra any Jehovah-Andriamanitra. Dia misaotra tompo malala betsaka ny zavatra tsy voalazako teto. Nefa raha izay voalazako teto ihany no tanteraka dia maty antoka izay. Ianao Jehovah-Andriamanitra ilay manana mahay mantanteraka ny fiainanay, ny mahasoanay eo am-pelantananao na izay tsy nangatanay azy. Dia apetraka eo am-pelantananao izany. Jereo ny tsirairay avy, jereo mba fotoana kely laniny, jereo natokany ny andrasana ianao sy ny andrandrana ianao teto Jesosy. Misaotra tompo. Dia vosin'ny Satana faritro amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka. Na dia litera ray aza tamin'izay voafafy tamin'ity androany ity fa izay rehetra voatory teto izay rehetra voateny teto dia haniry afizatoeny anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Eo antsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao ka andao ampandrotsika nabavitsika Suizelle avy any Suisse hivavaka ho an'ny firenena. Tahito nabavy Suizelle. Tahiny tompo pasitera dia tahiny tompontsika rehetra. Dia mbola ary hivavaka aritsika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay io. Makasitraka anao izay Jesosy. Makasitraka fa vita soma tsara indray ny fotoana rehetra androany. Misaotra betsaka Jesosy fa tanteraka sy voatory teto ny teninao dia noho ny famindramponao izany. Tapanay tokoa ny fitiavanao anay Jesosy malalo satria mbola naheno an'izany teny mamy avy aminao izany zahay dia soranay ianao izany. Misaotra anao koa izay Jesosy ny amin'ny arovanao ny connexion anay Jesosy malalo ka mbola nafana tsirairay avy rehetra mieno ny afatrao teto indray Jesosy mankasitraka ny amin'izany fitiavanao anay izany. Isoranay koa ianao Jesosy malalo ny amin'ny fitahiana sy ny valim-bavaka izay efa nomenao anay tsirairay avy rehetra izay mbola homenao anay Jesosy isoranay ianao izany. Mankasitraka ny amin'izany fitahiana avy aminao izany zahay. Nefa Jesosy malalo ny angatanay eto anatrehanao Jesosy engany mba tsy hoe azo valim-bavaka izahay dia hiala ao aminao fa izany valim-bavaka izany no entinay tokoa Jesosy malalo tena mbola hifikirana sy anaovanay fanekena tanteraka ary tsy ala aminao mandrakizay izay tsirairay avy reto. Mba ho tena tafaray tanteraka aminao izay Jesosy malalo izany ny irinay sy angatanay eto anatrehanao Jesosy. Ampitomboy Jesosy ny finoana ao anatinay tsirairay avy izay mieno an'izany teninao izany. Ary ampianaro izay fanay masonao mba hanana fahamasinana eo anatrehanao izay Jesosy malalo satria izay tsy manam-pahamasinana tokoa Jesosy dia tsy ahitanao nefa izahay dia maniry ny voatay ety ambonin'ny tany ary mbola voatay hatrany an-danitra Jesosy. Ka mangataka anao izahay mba hampianatra anay hanana izany hoe fahamasinana izany. Mipetraka am-pelantananao Jesosy malalo izany fangatanay sy faniriana izany Jesosy. Jesosy malalo ny teninao izay nitoriana teto Jesosy engany mba hamoza toenany anatinay tsirairay avy any Jesosy malalo. Atao mpieny pakatoza Jesosy malalo fa aiza atao mpieny mpanadinika mba tena hoenonay sy tena ilentika any anatin'ny fonay tsirairay avy any Jesosy any teninao ka mba tena iainana izany hoe fahamasinana izany izay tsirairay avy reto. Jesosy malalo tonga indray ny fotoana hitondranay ambavaka ny firenenay Jesosy. Tsisy miafina aminao Jesosy malalo ny firenenay Madagaskaranay Jesosy malalo. Fantatrao Jesosy fa tena mbola vitsy ny olona manana izany fahamasinana sy mitandrina izany fahamasinana izany ao anatin'ny firenenay io. Angatanay Jesosy ny fanainao masina mba hampianatra anay, hampianatra amin'ny malagasy tsirairay avy Jesosy mba tena hay ankatoanao tanteraka Jesosy malalo, mba tena ametraka izany hoe fahamasinanao izany Jesosy ka mba tena hitandrina izany sy ho hita taratra eny amin'ny fiainanay tsirairay avy ane
izany famasinanao izany Jesosy malalo. Jereo ireo mpitondranay tsirairay avy Jesosy, ireo mpitondra fivavahana tsirairay avy Jesosy. Ianao anie fanay masino ny asa ao anatin'izy ireo tsirairay avy mba ahafahan'izy ireo tena mpanjaka izany tena fahamasinanao izany, mba tena isan'izany fahamasinana izany tokoa Jesosy ao anatin'ireo fiangonana tsirairay avy izay nametrahanao an'izy ireo Jesosy malalo. Tompo malalo, mamindrafo amin'ny malagasy tsirairay avy ianao Jesosy. Fantatrao fa tena mianjady amin'ny Madagasikara anay fahantrana Jesosy malalo. Ianao ny angatanay Jesosy mba hanafaka ny malagasy tsirairay avy amin'izany fahantrana izany. Ary ianao anie fanay masino no andresy lahatra malagasy tsirairay avy mba hitodika aminao amin'izao andro farany izao, fa tsy ho variana tsony amin'izao tontolo izao izay mandalo ity Jesosy malalo. Jesosy malalo, jereo ireo sahirana, jereo ireo marary, jereo Jesosy ireo izay mitady ianao sy mila anao, izay mila fanasitranana avy aminao, ireo mahantra Jesosy malalo. Ianao anie ny tsinjo sy hanome izay rehetra sahazan'izy ireo tsirairay avy. Petraka am-pelantananao ny firenenay Jesosy malalo, dia nino izay fa nenonao izany vavaka nasandratray ao amin'ny firenenay izany. Jesosy malalo, izay rehetra izay neniteninao teto koa Jesosy dia aiza misy atao very anjara izay tsirairay avy ny amin'ny fitahinao. Tahirizy foana izay Jesosy malalo ny amin'ny fiainanay rehetra sy mombanay rehetra. Dia raha tory izay Jesosy dia nenjelinao masina ny angatanay mba hitovy manodidina anay tsirairay avy ka azahoanay maraimbo indray. Ary ireo izay efa nifogo Jesosy dia ianao anie ny hanome tontolo andro mahafinaritra sy feno fitahiana ho azy ireo tsirairay avy. Dia nidera sy nilaza ary voninahitra dia ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Mankasitraka ray masina tianay beo. Aleluia. Amen. Aleluia. Sotra betsaka n'Andriamanitra isika tao aoriana izay vavaka izay nentina vavintsika Suzelle izay misaotra anao tamin'izany vavaka matsiro izany dia Andriamanitra ny hamaly fitianao dia tongava amin'ny ambony indrindra. Tapitra ny fandarantsika, misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa nahatrany hatramin'ny farany. Ny fandarantsika tapitra fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra raha men'ny akiradio ianao http://www.andramakaizao.com alefan'ny ankizy io moa ny lien ahafahanao mihaino nonjapeo akiradio mandeha andro amanalina misy fotoana isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina. Rapitso amin'ny 10 maraina averinao izao fandarantsika izao dia misy fotoana ihany koa amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 arivo. Dia samy tahin'Andriamanitra azadiny fa amin'ny 28-29 hifady hanina isika dia amboara programanao. Samy tahin'Andriamanitra misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany. Raha fizirentsika mihaona amin'ny lera tahaka izao. Haleluia. Amen. Mahireza daholo.